Vaovao mampalahelo nody mandry io tolakandro io a Jean-Jacques Rabenirina sombam-bahoaka voafidy tao Betioky Atsimo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dindro ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry sombam-bahoaka voafidy tao Betioky Atsimo no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto antoko HVM tonga ity fotoana ho an'olon'ny pirenena malagasy taky ny zony izay nogazana nandrisan'ny fotoana ela maneho fiara-miory amin'ireo fianakaviany manamanjo ity antoko ity ary mirary fahasitranana haingana ho an'ireo izay naratra melohan'izy ireo kosa ireny asa fanembana sy fandrobana izay niseho ireny arabaina ny herim-po sy ny fanorantenan'ireo tanora mpiray tanin-drazana maro tamin'ny alalan'ny hetsika izay natao tanatin'ny filaminana mitaky ny zony amin'ny azahoana rano sy jiro ary manameloka ny fitantanana izay tsy mahomby sy ny kolikoly indrisy anefa na dia efa voadidiny lalam-pandroenana zay izany dia nosokafana tamin'ireo fepetra ara-panjakana ary tamin'ny lalan'ny hery izay fampidirana ampitandro filaminana fitifirana gazy mahery vaika fitifirana bala fingotra sy ny sisa ho iatrany ny fanambarany ity antoka SVM ity hatrany fantatra ihany koa tao anatin'ity fihetsiketsehana ity fa ifamtona eny Ankatso ireo mpianatra ao Antananarivo amin'ny alatsinainy 20 septambra ho avy izao raha ny fanambarana nataon'ny fikambanan'ny mpianatra politeknika any Antananarivo hatrany tsy eken'izy ireo ary melohana ihany koa ny fandatsahana ain'ireo mpiara-mianatra amin'izy ireo izay manerana ny nosy ka izany no mahatonga azy ireo mitaky ny rariny ho an'ny firenena melohan'ireo mpianatra ihany koa ny fandratrana fisamborana ary fandrahonana mpianatra izay mitaky mpilaminana ny zo fototra mba hisitraka jiro sy rano melohan'izy ireo ihany koa ny fandrobana sy ny fandravana fananana ataon'ireo mpanararotra izay miseho amin'ny endriny rehetra mahamay ny tanàna ahemitra daholo aloha ny dia ho an'ireo teratany frantsay izay mikasa ho any Madagasikara raha tsy amin'ny antony zavatra izay tsy azo ialana manoloana ny fandrobana sy famotehana ao an-drenivohitra sy ny amin'ny faritra hoy ny masovo frantsay miray hina ny vatandelahy eny taosenya mahakasika ireo olona izay avy mangalatra sady miaro ny fananany ihany koa tsy olona avy eny an-toerana ireto mpandroba ireto hoy ny fanazavan'izy ireo hatrany ary efa vaky ihany koa ny soapiliantsoa izy ireo izay manetana ny vatandelahy rehetra ao Itaosy ao mba hifanampy amin'izy ireo amin'izay ho famongorana ireo rehetra mitady handroba fotsiny amin'izao izay volazany artèque ndray tsy misy an'izany fahatapahana internet izany anio ny amin'ny rora tolakandro ho izy ireo hatrany ny artèque dia nampafantatra tao amin'ny pejiny tao fa tsy marina ny fahatapahan'ny tambazotra internet amin'ny ora antoandro izany izay naparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ampatsihivina araka izany fa azo ampiasaina amin'ny fepetra mahazatra ny tambazotra internet manerana ny nosy eny taosy nopotehin'ireo mpanakorontana ny Brown Jirama navoakan'izy ireo sy nidoran'izy ireo avokoa ireo taratasy sy faktura rehetra tao anatin'ity Brown Jirama teny taosy ity midika izany fa tena tesitra sy romotra tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana izao manoloana an'izay rotaka izay ataon'izy ireo izay any Toamasina indray roa no voasambotra iray maratra mafy izay voan'ny firefitry ny lacrymogène teo an-tanambao 5 nanatevin-daharana nihetsika nataon'ireo mpianatra avy any Barikadimy ireto mpivarotra teo amin'ny bazary ankirihiry izay nesorony commune urbaine Toamasina tao amin'ny toeram-pivarotana ireto andian'olona hafa kosa nanararotra nandroba ny tsena tao bazary kely sy morarano box commercial maro no efa voaroba mbola mitohy ny fifanenjehana eo amin'ny mpanararotra sy ny mpitandro filaminana any ankirihiry sy ny morarano amin'izao fotoana izao efa mamonjy fidina kosa ireo mpivarotra tao amin'ny tsena ankirihiry sy ny mpianatra avy any Barikadimy izay nanao fihetsiketsehana tao rian'izay toliara vaky ny supermaki sans fil toliara tamin'ny iny maraina teo ary tonga teny an-toerana moa ny mpitandro filaminana nijeran'izay fahavakisany supermaki tao toliara izay
Tao mahajanga indray magazay misy 2 no vaky tamin'iny maraina iny tokony tamin'ny 12 ora tanoany dia ny Cosmos sy ny Mahabibo City zany vaky nisy nandroba izany. Génération Z manakara indray raikitra ihany koa ny fitokonan'izy ireo eo amin'ny lalana mihazo makeny amin'ny tetezany manakara be tamin'iny maraina iny. Mitohana ny famovizana misy fandorana kodiarana eo anivon-dalana izay mitaky fionana amin'ny talenjirama ao an-toeranao izy ireo amin'izao fihetsiketsehana ataony ireo nohon'izay leo jiro tapaka sy tsy fisiny rano zay. Toy izao ny teny amin'ny trano fonena sombambaoka Naivra Oldina teny ankadina mamiteny taoriny fahamaizana niseho teny an-toerana tamin'iny omaly iny. Manomboka efa misy voasambotra ireo mpandroba tahaka ny tinanalakely zao dia ireto maromaro reto no voasambotry ny polisy satria nandroba moto ary izay natratraranazy ireo ka avy hatrany dia noentin'ny polisy izy ireo hanaovana fanadihadiana ny amin'ny mahakasika an'izay hoe iza no naniraka anareo nandroba ary firy aby ny zavatra izay norobainareo. Ny amin'ny mahakasika fitiavana Mikaela indray efa tafody any amin'ny vady amanjana ny fitiavana Mikaela. Misaotra ny Jesosy fa efa tafody soamantsara tompo. Fangatahana ny zo ampilaminana no natao nefa opa sy vono ary herisetritra no valin'izany avy amin'ny gendarme. Ho an'ireo manararaotra saika hanao récupération politique dia tsy mihevitra sy tsy mitolina ny amin'izany zahay. Malahelo mafy ny tenako noho ny fanararaotana sy fandrobana izay nihatra tamin'ny paretanondrazana kanefa hirahihina no tanjotsika mba hahafaka ilay gasikara anaty haizina. Ankasitrahako manokana etoana ny polisy tao amin'ny centrale tsara lalàna izay namindranana anareo lahy nisamborona satria tena nanaja ny zo maholona izy ireo ny sakafo tsara izahay ary napetraka tamin'ny toerana tsara. Ary indrindra misaotra antsika vahoaka rehetra izay nampahery sy nitondram-bavaka fa niantefa taminay ny fanohananareo hoy ny nambarany hatrany tao amin'ny pejiny tao. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika vaovao mampalahelo avy any Betioky Atsimo any izay nilaozany solombokan'izy ireo moa izany Betioky Atsimo izany amin'izao fotoana izao. Raha ny fantatra mantsy dia nodimandry tamin'ny androany tolakandro teo Jacque Rabenirina izay solomboka voafidy tao Betioky Atsimo tao. Tsy fantatra mazava moa izay antony tena nahafaty izy ity fa mbola ho taterina amintsika eto manaraka izay antony tena nahafaty azy zay. Koa dia mirary fononana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havana matsakaiza izao enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.